Mbola falitafaraka aminao ny tena koa atao anatin'izao fandaharana fantariny marina izao a vacances kristianina izay indray no resantsika amin'ity androany ity atao anatin'ny loha hevitra ka manasanao anaraka hatramin'ny farany. Vacances kristianina isika izao dia mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra ny akamaroan'ny mpianatra amin'izao dia mbola ao anatin'izany vacances izany dia izay indrindra ny resantsika an'izao loha hevitra zao hoe vacances kristianina. Ny kristianina dia afaka manao vacances, isika kristianina dia afaka manao vacances ny kristianina, tena afaka manao vacances isika kristianina. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mpitoroteny toko 7:1 any dia milaza hoe ny zavatra rehetra dia manana ny fotoany avokoa. Zany hoe misy ny fotoana hiasana dia misy ny fotoana hialana sasatra. Tsy hoe hiasana foana ny fotoana rehetrarehetra fa misy ihany koa ny fotoana izay hialana voly, misy ny fotoana hialana sasatra, misy ny fotoana anaovana vacances dia ilaina mihitsy izay manao vacances kely izay, ilaina ny misitaka kely ny toerana misy, ilaina ny manao déplacement, ilaina ny mitsodrivotra kely mba maka zavatra vaovao indray, satria rehefa misitaka ianao, rehefa manao déplacement ianao, rehefa mandeha amina toerana hafa ianao dia misy zavatra vaovao indray, lasa misokatra ny sainao, lasa misy zavatra maro be dia be indray ho azonao ao anatin'izay, sady mba maka aina kely ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra zany. Tsisy fahotana ao anatin'izany, tsy misy antony maharatsy an'izany hoe manao vacances izany ary afaka ataon'ny kristianina tsara izany. Ny kristianina tsy hoe olona tery saina akory na hoe olona tsy afaka manao ininina, fa azon'ny kristianina atao tsara ny mifaly, azon'ny kristianina atao tsara ny mandeha amina toerana mahafinaritra maro isan-karazany izay misy. Fa kosa nefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe tsy tokony manala ny maha-kristianina antsika ny fanaovana vacances, tsy tokony manala ny maha-kristianina asianao ny fandehanana amin'ireny toerana fanaovana vacances ireny, fa tokony ampisehoana foana ny maha-kristianina antsika na aiza toerana alehanao, na ny mpanaovana vacances ianao, na ny manao vacances eny amin'ny amorontsiraka ianao, na aiza zay toerana mety alehanao dia aseho foana ny maha-kristianina anao, aseho foana ny amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao fa olona tena kristianina ianao, araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korinthianina 2:9-4 hoe fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Zany hoe ninona zavatra ataonao, naiza toerana alehanao dia aza menatra mampiseho ny maha-kristianina anao, na any anatin'ny olona be any, na ny amoron-dranomasina, na naiza toerana alehanao, aza menatra mampiseho ny maha-kristianina anao, aza menatra mampiseho fa ianao dia olona mivavaka ianao, olona efa nandray an'i Jesosy ianao fa tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ntsony dia aseho izay fa aza menatra. Zay le tenin'i Jesosy hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Dia hoy izy Jesosy hoe raha misy mampirehitra jiro ve hoy izy dia ametraka an'izany any ambany farafara, fa ny jiro dia apetraka amin'ny fitoeran'ny jiro ary mahazava ny trano rehetra. Dia ohatr'izany ihany koa tsika any amin'izay toerana rehetra misy antsika, misy ianao, satria ianao efa kristianina, ianao efa nandray an'i Jesosy dia aoka ho tonga fahazavana foana ianao any amin'izay toerana misy ianao any. Isika dia afaka tena mifaly, isika kristianina dia afaka tena mihinana, afaka tena misotro, afaka mifaly isika amin'ny zavatra rehetra, saingy kosa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra ataontsika, araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korinthianina 1:10-3 hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Zany hoe isika dia afaka mihinana sy mifaly, saingy ny zavatra rehetra ataontsika dia ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra avokoa. Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, mifalia, misotro, mihinana amin'ny fotoana, fa saingy kosa aoka ho fantatra foana ny maha-kristianina anao
any amin'ny fanaovana vakansy any amin'izay toerana alianao rehetrarehetra any any amin'izay toerana ifalianao rehetrarehetra any dia aseho ifoana fa kristianina ianao zanak'Andriamanitra ianao efa manana an' Jesosy ianao. Mirary soa dia tahiny Jesosy daholo.